indrindra dia faly miarahaba malagasy abiaby. Mahatonga ahy manao en direct moa zany, za tsy amby hoe misy olo maro na tsisy olo maro fa izy ty karazana vidéo dia apasiko, za koa tsy de hanao raha lava loatsy. Ataoko amin'ny fiteny merina izy. Nahitaka ny publication ny blague zao nomaly tomagny abiaby malahelo. Eto zao te hiteny amintsika iaby, hagnambara anisany vavolombelo amin'le tantara ny famorona hira igny. Voalohany aloha zany tsy nisy ny hirany Flash B, Force Joker raha tsy nandeha hirany Black Nadia mizara karatsy, ary nalaza iny tamin'ny fotoan'iny tamin'ny à peu près 2019 angamba 2018 2017 2018 eo angamba igny raha igny. De lasa zay tamin'izay zany manager abiaby mitady izay ny talent, anisan'ny voasinto moa zahay Flash B ohatra bakabaka avaratsy any, karazana chanteuse avy any izy iny, tonga teto Antananarivo. De tamin'izay manager ray zahay sy Flash B teto Antananarivo. Tamin'izay Flash B clip anankitelo, za clip ray niaraka tao manager tao. De niaraka tao de mandeha zany le mozika, niara-niketsika, niara-natao de nitaditady hira vaovao. De nisy fotoana za amin'ny studio voalohany indrindra de eto zany ambarako fa i Botra moa zany efa tompoklay, raha tompoklay Botra no nanao an'iny hira igny. Ary raha mijery koa clipnareo mbola tompoklay Botra avao koa no auteur, compositeur misoratsy amin'iny hira igny, sady arrangeur izy no auteur compositeur Botra, fa any Ampasinany manko izy. Nahatonga ny hira tompoko tamin'ny fotoana nampalaza ny hirany Black Nadia, hira Madagasikara angamba tsisy nandehanan'iny hira igny, ary anisany touché fon'olo abiaby Antananarivo. De zay tao studio, za aloha zany ambarako fa za mpiandry studio, zaho mpatory anatin'ny studio ao noho ny fitiavako mozika tamin'izany, matory aho mpiandry ny studio ny Botra io. De koa noho izao mpiandry zay mifanerasera amin'ny artiste iabiaby. Tiako tenena eto koa fa ny artiste iabiaby zay zokizokiny tamin'ny fotoana reny ka mpandeha tamin'ny Botra fa namoaka ny hira tamin'ny Botra tao, mahafantatry ny histoire iaby, tsy mahafantatry reo zoky iabiaby reo an'ity histoire ty nahatonga an'io hira io. De tonga avy any misy olona artiste voasansansy tamin'ny fotoan'io tao votonga ao de sy zao Botra anaovy hira zaho, hira slow manataka ny any Black Nadia iny, slow le mizara karatsy zany satria mitouché anazy. De nanao Black, de nanao zany Botra de avy koa misy dans une semaine zay anatin'ny studio misy olona vaovao foana zany bakany hamoaky hira ohatrany hirany Black Nadia mangataka. De eo zahay gaga tamin'ny fotoana zany hoe ahoana raha ty hira ty, de malaza be. De farany mandevy zay eritseritra de tafitena hoe eto ny olona namorona an'iny beze tompoko de olona fantatsay teo miara-mipetrapetraka ao zahay anatin'ny studio ao amin'ny Botra ao manko fandehanany artiste izy io, na amoaka hira ny artiste, reo grand reo mandalo foana na tsy amoaka hira, satria ao zany karazany hoe toerana fipetrapetrahan'ireo artiste reo, izay anisany nahafantarako bebe kokoa, nananako relation amin'ireo artiste izay zokizokiny izay efa malaza. De tonga de eo zahay tadidiko tsara andro hariva amin'ny fito de nandefa de ny téléchargenay io hiran'ny Black Nadia io, nalefa tao amin'ny écran io. Jerenay le inona moa tena mahatonga ny hira ty tian'olona. Zay aloha zany débat voalohany. De nijerenay clipiny zay tsara. De ny kritikany iny daholo samy namoaka ny hevitriny teo. Zay rehetra de nisy olona eo amizay namoaka hoe hira tena tsara raha contrena.
sarany ahoana ty hira ty raha ohatra contre zany ideny zany. De tamin'ny voalohany moa zany de saka hoe lehilahy nandeha nieritreritra hoe lehilahy le izy, saika anisany hoe nazahantena koa zany saka hoe ahoana zany de ahoana i contre ty hira ty. De nandeha débat to nandeha débat de lasa eo zay flash beat tamin'ny fotoana tsy teo tsy teo flash beat tamin'ny fotoan'io fa tany an-trano. De eo misy efatsa angamba zay tao anatin'io anao mbola any misoratra any amin'ny farina zay Stéphane Claviste zay misoratra amin'ny remerciement iny clip iny raha jerena roa hatramin'ny farany fa natao remerciement teo iaby, misy ray aman-dreny misy zokizoky teo de irany de de alefa de atao slow. De teo aloha zay namoromporona de teo amizay tenena koa nisy ny zokibe any avy any Toliara zay namorona ny zarakaratsy iny. Raha tadidinao tsara angamba zokibe a partirany eo amin'ny 7 eo nisy niantso anao hoe ahoana iro morono hira zahay hira contre n'io hirany Black Nadia io. De teo manao ny somary nialangalana zay ahoana ty fa ahoana ty anaovana ny hira ty hoe raha hoy ianao teo. De teo aloha zany lasa igny de zay tady zany nanomboka hoe andao atao koa de nitapa-kevitra zany zay atao anaty studio hanao an'le izy lasa atao tropical. Atao tropical so andizan'olona any amin'ny tanàna satria ny an'ny Black efa slow de atao hanao tropical. De lasa le projet natao teo nantsina flash beat rapitsiny de eo logera ny mialangalana de nalefa le izy de fa nisy denay tao natao de rapitsiny moa zany nandefa nisy version avy any amin'ny Gra fa en général amin'ny Gera avy any Toliara fa en général zany misy 30% angamba avy amin'ny any fa ataoko hoe aty amin'ny 70% ty angamba ny tena miketrika azy tao outre sy ny rehetrarehetra teo moa zany anisany nanoro hevitsy mahakasika ny hira. Lasa igny natao igny kinaiky flash beat anatrano izy matory any tsisy zavatra hay na ary Black Nadia tsy nahay an'izany zavatra zany tamin'ny nanaovana an'io. De nantsina flash beat tonga de nampirana anazy ataon'ny flash beat studio iny eo amin'ny 30 minutes eo nanaovana an'iny ngamba igny hira instrina amboaribotra papa de natao le hira vita le hira de vita flash beat vita nanazy zay io artiste manko misy an'izay première voix zay ho an'le lead zany iny foana de sy nanetsetsa zay niantso synthèse any misy synthèse anazy zay mitovitovy vocal amin'ny Black angamba izy nantsina mpanaovana an'le izy de nisalasala aloha izy nantsina zany de nampianona an'le hira de zay olona rehetrarehetra nandeha tamin'ny studio tamin'ny fotoanan'io tsy nahay an'io hira io efa nalaza be taminay tamin'ny studio tao zany izy io tabota tao 67 tao le toera tao 67 tao fa nalaza io. Zay artiste rehetrarehetra tsisy ahoana ty anaovana an'ity ny manager rehetrarehetra zay grand abiaby ambadika reo tsy mahay an'igny hira igny. De lasa zahay natao le hira de natao le hira vita le hira de nantsoina le synthèse iny tsy niafaka izy synthèse ny Black Nadia izy satria izy ohatrany hoe mialangalana be am'le cas zany am'le noho hoe flash beat am'le hira amin'ny contre ny Black Nadia logika koa le raha satria sefiny iny de niantso any tadidio tsara raha nabavy botsy ny synthèse nanao an'iny feo lavika igny tao tamin'ny fotoana tsy haiko à peu près amin'ny efatrefatra koa ngamba botsy ny tonga nanao ny synthèse ny hira igny de tonga de lasa hirahira ty lasa ty hira ty de natao le hira rehefa vita moa zany de naboaka natao clip question na 3 jours nanaovana an'igny hira igny tonga de arivan'iny any ho vita le hira tonga de natao clip nantsoina Aïssa David avy any Toliara artiste zay ngamba nanao clip n'iny tompoko
eo zahay daholo nitazona lumière mbadiky n'iny clip iny ao. Zay mahatonga clip iny ohatrany hoe fond vert foana ho an'olona mpanao vidéo mahafantatra an'izany fond vert zany. Clip tsy ampy 2 jours koa iny nanaovana an'iny. De vita, rehefa vita moa clip abiaby de pare am'izay anao an'le izy hoe pare miaraka amin'ny olona namorona an'io base io zay nanosika amin'ny Flash Be moa zany tamin'ny fotoana zany navoaka. Rehefa navoaka le hira de après tonga de matraqué abiaby. Après am'izay na black zany mety tsy mino hoe mety tsy nino zany tamin'izany fotoana zany hoe alaza io hira io fa manomboka efa mipasy zany fa azony black angamba le sisiondresaka ao satria artiste rehetrarehetra tsy fanahin'io hira io. Une semaine ireo naboaka de natao nalefa teny vato i Flash Be. I créen'an'le base zany nalefa hoe vao tonga avy any andafy i Flash Be. De tonga ny créena le izy hoe anana de teny koa black tamin'ny fotoanan'io. Za koa moa zany tamin'ny fotoanan'ny black teny amin'ny teny vato tsy teny aho tamin'ny fotoan'io fa tantara ihany henoko teny black de natao conférence de presse ny Flash Be de lasa reo de iny moa Flash Be ny teny tamin'ny raha igny de lasa aloha le hira niparitaka fa ny tiako tenena aminareo zany ary tiako hazavana eto black tamin'ny fotoana nanovana ny hira tamin'ny nanovana ny base io tsy de tsy niaraka n'izany hoe sy ary surprise ho azy io iny fiboahan'ny hira iny ary hira tsy nantenanao alaza na zaza koa tsy nanampoan'ny Flash Be alaza fa nalaza be iny. De le izy aloha mazava ho azy fa base nisy namorona iny base iny fa ny tiako tenena am'le olo koa zany anisan'izay miteny ny black ao hoe manenjiky raha zany io artiste ao tompoko nanao base aby abiaby ireo artiste arisorana moa zany fanjama sy wawa ohatsohatran'regny itsika public itsika mpanaraka an'izeo no anisany micréer an'le zavatra lasa mitosean'le artiste. Za saika tsy niteny any satria hitako zany le raha zany hitako raha nabavy black nadia voainy marina mitaraina izy mbola velona agny tokoa olo nanao an'io ary fantatsy ny black ary olo akaiky anazy fantatsy ny tena fantatsy mihitsy ny olo nanao an'igny ny créer an'igny base igny. Teo amin'ny 2017 eo angambany. Fa eo tsika mitena ino la manino sa victime zany le olo le artiste fa zay tompoko nahatonga an'igny hira igny. Zay ny marina, zay ny fohy, zay lava fa ezaiko tapay le raha. Fa zay ho noho ny public zany micréer an'le raha lasa marina de zay mahatonga an'le artiste lasa miady tsika public mampiady an'ireo artiste reo. Anara-prova zany fantatsy an'ireo artiste reo iabiaby zany eto Madagasikara tsy mahay ny histoire io, tsy mahay ny tantara io. Ary namorona an'iny hira iny misoratra farany jerenareo remerciement reny olo misoratra amin'ny remerciement reny vavolombelon'ny tantara regny mbo maro velo am'regny. Reny vavolombelon'ny tantara zay namorona ny hira de lasa base le izy de nicréena hatsamin'ny nisy fotoana ara rehefa nifampiany zany taty na za zao za hitanareo nanjamby appeliny Flash Be contre ny Flash Be tamin'ny fotoana hoe maneno tsaky zany telefona ty zany rabeso hoe le ola nicréer an'le base za mianjainy appeliny Flash Be contre ny Flash Be tamin'ny fotoana reny ary za baka Morondavaka ary contre ny Flash Be voalohany nanao spectacle ny Fosy Joker tany amin'ny faritra Menabe tany Abelo.
Nandeha tamin'ny fahasamena be tagny contrat ny Flash B voalohany amin'ny Faust Joker, resaka Faust Joker zay. De mitiratsy le raha. De rehefa nanao ny clip ny nantsoina na ino le bandy ao amin'le clip ao igny nantsoina. Nialangala iaho satria ohatrany hoe le hira ty ahoana ty fandehan'ny hira ty créena base anisany natahotra aby regny. Reny olona nanao clip, le bandy raha iny avao nalaina nampanaovana clip. Fa tsika zany ka zay zany e izy fa saotra betsaka anareo, saotra anareo nagnaraky ho tapaiko le izy. Zay mamangy amin'ny fahoria ho an'ny fianakavian'ny Flash B, zay artiste miara olo zao moa zany saika nandeha olo saika eny e volagny zay fa zay saotra anareo aby aby, mankasitraka zay ny marina, zay ny lava, zay fohy, saotra anareo rehetrarehetra, saotra tompoko.